ampela miary mahatsanginoary ny vehivavy mahefa ampela miary eny atry arak'izay fefamatarana izay dia tonga eto amin'ny fandaharana ampela miary indray isika miarabanao madame Margot. Ya, miarabanao niasina dia miaraban'ny teknisiana dia miarabantsika rehetra izay manjo tsy tapaka nyity fandaharana ampela miary ity. Ie, dia loha hevitsika androany ny fiainan'ireny tandindon'ny fiainako avy ny zanany ny fifamatorana eo amin'ireny sy ny zanany vavy. Izy ya. Zay zany ny loha hevitra niraisitsika amin'ity volana mety ny fifamatorana indrindraindrindra eo amin'ireny sy ny zanany vavy. Misy moa ny fanazavana efa mipetraka hoe fiainan'ireny dia tandindon'ny fiainako avy ny zanany vavy. Ny antony safidianana an'ilay loha hevitra zany dia voalohany akaiky ny fetin'ireny. Akaiky ny fetin'ireny rehefa volana may tapatapaka ny volana may ohatr'izao dia ilaina ny hoe mieritreritra sady hoe ahoana zany fetin'ireny zany dia ny antony faharoa nisy mpiaino nametraka an'izay fanontaniana izay tamin'ny fotoana tamin'ny volana desambra zany hoe mba resao mikasika ny fitafin'ny renim-pianakaviana amin'izao fotoana izao dia tsy any fitafy ihany no resantsika fa ho resantsika ihany koa ngamba hoe ny fiainana ray manontolo ny fiainan'ny reny izay tandindony ny fiainan'ny zanany vavy. Alohan'izay dia afaka faneraseratsika amin'ny mpiaino amin'ny alalan'ny ny 033 08 850 02 raha andefa ny somesy ianareo fa raha iantso mivantana kosa ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Iza ny jerentsika voalohany zany akoatran'izay hoe izay ny antony raha veriko kely dia hoe akaiky ny fetin'ireny dia misy raim-pianakaviana ihany koa nangataka hoe mba resao mikasika ny renim-pianakaviana dia nakambatsika amin'ilay hoe ny fiainan'ireny tandindony ny fiainako avy ny zanany vavy na ny famatoran'ireny sy ny zanany vavy. Ny tanjony zany rehefa misy moa ny loha hevitra raisina ohatr'izao dia misy ny tanjona izay tratrarina ao aorianany famelabelaran-kevitra. Ny tanjona tratrarina zany amin'ny loha hevitra io dia hoe famerenana lanja ny fiainantsika renim-pianakaviana. Famerenana ny lanja ny fiainantsika renim-pianakaviana. Mba ho aorianan'izao famelabelaran-kevitra izao zany dia mba hoe hisy fiovana eo amin'ny fomba fijery na ny lehilahy ny mijery antsika na ny zanatsika ny mijery antsika dia mba hisy raha zay no azo ilazana azy dia hoe dia mba hisy hoe amerina indray ny lanjany zany hoe mahareny zany zao famelabelarana ataotsika izao. Ny hazavaina manaraka angamba ry niasina dia izao hoe misy teny anankiroa ao manaitra be tandindona sy fifamatorana. Dina moa zany tena tiana ho lazaina amin'ilay hoe tandindona. Tandindona zany dia raha tsy diso dia ny fototeny dindona zany hoe misy fahatsiarovana ilay tandindona mipetraka ao amin'ny olona anankiray manalokaloka ilay olona anankiray dia tsaroany ilay olona anankiray foana io fahatsiarovana io na io tandindona io. Ka raha mitenitsika hoe inona no tsy hitovizana famatorana mifameno ny tandindona sy ny famatorana. Ny tandindona ilay fahatsiarovana anankiray nanamarika ny fiainan'olona anankiray dia mitondra azy mifatotra amin'izay fahatsiarovana izay. Mifamatotra zany raha hoe mifamatotra dia olona anankiroa zany no mifandray mifanakaiky kokoa ao anatin'izay hoe fifamatorana izay. Fa raha mitentsika hoe fatotra famatorana
de olona rainy ny fatorana olona rainy voafatotra ao anatiny fa ity hoe fifamatorana de olona roa zany a misy zavatra ifamatorana eto de ny atsika eto zany a lay fiainany reny a tandindona zany hoe lay nanamarika ny fiainany reny zany a de anamarika ihany koa ny fiainan'ny zanany vavy zay no mampisan'ilay hoe fifamatorana tsy hita maso a raha famatorana fotsiny a de hitanao hoe io misy tady hita maso de le tady no matorana fa ity zavatra resantsika ity zany a de resaka tsy hita maso de resaka fahatsiarovana eo amin'ny saina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray mamatotra olona anankiray de mifandray a ireo olona anankiroa reo a de zay ny tianao lazaina amin'ny hoe fifamatorana sy tandindona ny mpiaino moa afaka manitsy an'le loha le fototeny teo fa tsy de azoko tsara dindo misy manao hoe dindo de misy manao hoe dindona fa ny tandindona zany de zavatra manalokaloka anao foana misy fahatsiarovana tsy afaka ao aminao fa ao amin'ny sainao foana le izy a de mamatotra anao amin'ny zavatra anankiray de eto zany a mifamatotra ny reny sy ny zanany vavy zay ny fanazavana azo resahana mikasika ny hoe fifamatorana sy tandindona raha alefatsika lalindalina kokoa zany ny fanazavana de zao hoe eo amin'ny olombelona zany ny tena mipetraka io tandindona sy fifamatorana io eo amin'ny olombelona fa ny tena hoe mampiavaka anazy amin'ny zanany vavy zay hojerentsika rehefa avy eo a fa hojerentsika aloha le hoe famatorana eo amin'ny maha olombelona de zao ny reny a no niteraka mety lahy mety vavy ny zanany de iny zany a fifamatorana ny fifamatorana amin'izay fotoan'izay a de le reny kitapo ny finosana le reny mitondra voaka n'le zaza ny famatotra tao tamin'ny alalan'ny tadipotra ie tsy hitatsika ty ivelany fa ao anatiny ao na ny sakafo hoan'le reny ara de voarain'le zaza misy fifamatorana zany a ao anatiny lay reny mitondra voka koa efa nazavaintsika teto hoe manomboka amin'ny fahefabolana ny zaza omboka rehefa manomboka amin'ny forona ny lohany a de misy manodidina ny atidohany a misy kasinga anankiray zay mbola tsy haitsika ny dikany amin'ny teny malagasy antsoina hoe chai moteur de io chai moteur manodidina ny atidohan'ny zaza efa-bolana omboka ny reniny io a mandray mi-enregistré moa zany amin'ny teny frantsay ialana tsiny ny fiainan'ny reny mitondra voka sy ny fiainan'ny ray na pisy na morona an'ilay zaza de io chai moteur io zany ny tena hoe mampita ao amin'ny atidohan'le zaza zay rehetra eritreretin'ny reny karaha sanatria ataontsika hoe tany amin'izany fotoana zany io reny io tsy vonona ny teraka tsy nety aminy le mitondra voka de efa misy faniliana sahady an'le zaza de io zany efa misy fifamatorana sahady lay tsy fakasitrahanao an'le zaza tany am-boka zany a tafampita any aminy amin'ny alalan'ilay chai moteur teo nanomboka eo zany de efa misy le fifamatorany efa misy le tandindona le reny tsy nakasitraka n'lay fipetrahan'le zaza am-boka lay reny tsy nanaiky hoe hitondra voka lay reny tsy de mba faly loatra le mitondra voka de tafampita sahady ao amin'ilay zaza zay le fifamatorana zay tsy hita maso zay fa voarain'le zaza ny famatotra amin'izany zavatra zany a ny reny sy lay zaza ao am-boka io tsy miteny hoe zanaka vavy aloha na zanaka lahy fa zanaka ao am-boka daholo de rehefa teraka le renim-pianakaviana dia misy ihany koa zany lay fifamatorana eo amin'ny fampinonoana zany tena zava-dehibe satria mifampikasoka tena mifampikasoka hoe ty ivelan'ny voka amin'izay a izy mianaka tao am-boka aloha de tsy hitatsika fa tadipotra ny famatorany tao fa rehefa ity ivelan'ny voka zany hoe teraka le renim-pianakaviana dia ny nono lay reny mampinono zany a tena misy fifamatorana ara-boajanahary eo aminy ny nono lay reny ao am-bavan'ilay zaza fifamatorana lehibe zany ara-boajanahary zany a de io koa zany anisan'le hoe
raha ohatra zany le reny tsy vonona na ny ampinono aza ataony ny sazofama moa tena mahay azy hoe mba ioky de ataovan'izao izy de mba miresao izy de ataovan'izao izy le reny tsy vonona de efa misy tandindona ratsy koa zany a eo am'le zaza zay ampinonona ka io lafiny anankiroa io no tena zava-dehibe a eo amin'ny fiainana zanak'olombelona ny fifamatorana de le fiainana any am-boka zay mifamatotra amin'ny alalan'ny tadipotra sy lay fifampinonona io zany a de tena hoe zava-dehibe io a eo amin'ny fiainana zanak'olombelona satria lay nono mamelona an'lay zaza de zany no hoe misy famatorana be zany a na tsy hita maso ary zany de zava-dehibe a eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zany de raha jery manokana zany tsika am'le loha hevitra an'io hoe ahoana ny am'le zanakavavy ahoana le famatoran'le zanakavavy sy ny reniny zany ya ny reny a rehefa mitondra voka aloha zany a de tsy mieritreritra hoe ho vavy sa ho lahy nefa na izany na tsy zany de misy fanirina hoe toko mba hiteraka vavy indrindra moa raha lany teo aloha ka hiteraka zaza faharoa de mieritreritra hoe toko mba ho vavy ndray ty de zay fanirina zay zany a efa tafampita sahady a any am'lay zanakavavy io faniriny reniny hiteraka vavy io zany a karaha vavy tokoa le zaza tao de efa tena hoe misy zavatra miavaka be zany amin'ny fiainan'io zanakavavy io satria tena niriny reniny io tena niriny io de io a rehefa teraka le renim-pianakaviana mijery an'le zanany vavy zay tena hoe niriny de efa misy zavatra mpitainy sahady amin'ny alalan'ny eo amin'ny resaka ara-tsaina zany ny fitiavana zany ara-pitiavana zany efa misy zavatra tafapitany reny sahady any am'le zaza de le zaza mijery ny reniny ihany koa efa misy zavatra tafapita any am'le reniny satria niriny le zaza raha sanatria osindry tsy niriny io de ahoana ny fomba fampijerena izy mianaka zay zao fanontaniana mety mipetraka hoe ka raha zaza tsy nirina na io vavy tonga eo io araka tsy nirina de ahoana zany ny fifamatoran'izy mianaka ireo de eo zany tena ho sarotra mihitsy satria tsy mba misy zavatra tsara zany tafapitany'le reny any am'le zanany tsy zavatra tsara de eo am'izay le zaza mahatsapa le zaza de tena mahatsapa mihitsy hoe tena tsy nirina aty lay fihetsiky le reny zany lay fomba fijerin'le reny lay fomba na nlay fomba fitrotrony azy rehefa mampinono fotsiny de atsapan'le zaza hoe tsy ao le fitiavana de misy zany zanaka vavy fa tsy nahazo sitraka teo amin'ny reniny de iny zany de efa tandindona ratsy manalokaloka amin'ny fiainan'le zaza na rehefa lehibe ary izy mbola manaraka anazy foana zay tandindona ratsy zay eo amin'ny fiainan'lay zanany vavy manahirana moa mieritreritra hoe ny lehilahy zao de hoe ay ve zany matoa zany tsy milamina ny zanakavavy de nareo reniny tena fototra ie ny anareo raiko tompona ndraikitra atao am'le izy na tsy nisy ara le hoe nitondra voky ianareo tsy nisy ara le hoe nampinono ianareo zay zavatra tsy azonareo atao mihitsy de na izanaty zany de lay fihetsikareo ray mipaka any am'le reny de efa voarainy le zaza na tsy any am'le zaza ary ianao no miresaka na tsy le zaza ara no raisinao an-tanana fa lay fanondraisanao an-tanana ny vadinao ny renin'lay zaza de iny zany efa tafapita sahady ao am'lay zaza indrindra moa ny zanakavavy de tena hoe fanakaiky kokoa ampo eo amin'ny rainy de raha ohatra ny rainy zany mahita hoe io le zanakavavy efa manomboka zany le rainy mampita fitiavana mampiseho fitiavana ao amin'lay renin'le zaza de hita mihitsy hoe tsy tonga de voaray zany tonga de voarain'le zaza sahady hoe inona tsara zany mety mampisy na fitiavana manala lay tandindona ratsy
eo amin'ilay zanaka vavy. Olana zany a raha ohatra ka le ray ihany koa anisany tsy nanaitsy ny fisiny io zazy io, de zay le dindona, zay le tandindona, de iny zany a efa miatraika sahady any amin'ny fiainan'ilay zanaka vavy a, indrindra rehefa lehibe izy. Manahirana manazava azy satria zavatra tsy hita maso le izy, fa nazana tsy zany a lay fiainan'le zanaka vavy rehefa any aoriana any, de iny no azo hitarafana hoe tena zao le fiainan'ny rainy a, zao le fiainan'ny reniny a, iainan'le zanaka vavy amin'izao fotoana izao. Azontsika lazaina ihany koa zany hoe mahakasika an'izay hoe fifamatorana sy tandindona izay a, de eo amin'le fihetsika ivelany, eo amin'ny renim-pianakaviana. Iny no tena jere rehefa arakaraka ny tombon'le zaza zany mahasamihafa lay fihetsika tokony ataon'ny renim-pianakaviana. Raha mbola kely le zaza trotrona zany de hafa ny fihetsika, hafa ny fomba fampitanao any aminy a, zay afatra tianao ampitaina mahavavy azy zay. De rehefa arakaraka ny tombony, de iny zany a miova koa ny fihetsika. Raha tsy laza fotsiny a hoe manomboka eo amin'ny enina taona midina, eo a mila lahorery ny zaza, ka raha zanaka vavy a, eo le fotoana nomezana anazy saribakoly. Iny zany ny tena hoe fampitana sahady hoe ianao de ho reny ianao ndray andro any, ity le zaza ho kolokoloinao ndray andro any a, anao ohatran'izay ataon'ny neny ihany koa ianao zany. De zany rehetrarehetra zany a tokony ho fantatry ny renim-pianakaviana hoe eto le vanim-potoana anomezako an'izao an'le zanako. Raha vao latsaky ny enina taona izy zany a, de saribakoly a mety tsara, ny saribakoly mety tsara anabeazana an'ilay zanaka vavy. Ampianarina azy ny hoe manolo akanjon'ilay saribakoly, na tsy mihinana raha le saribakoly de ampianarina anazy hoe zao le fotoana amin'izao izy de mena goûté, amin'izao izy de mena sakafo. Ampianariny reny daholo zany, fa voarainy le zaza, le zanaka vavy daholo a, zany fihetsika rehetra atorin'ny renim-pianakaviana azy zany. Raha ataontsika hoe mitombo indray ary ny taona, mihoatra ny enina taona indray le zaza, manomboka eo amin'ny 7 taona eo ka hatramin'ny 12 taona, lay zanaka vavy a efa teo reny. Teo reny tsy le saribakoly tsony a, fa le te anao ohatrany ao an-trano. Fa fao raika izy ny trano a, andrahoe raika izy ny vary a, sasao raika izy ny vilany. Izy indray ny teo reny sahady amin'izay fotoana izay. De ireny zany a, amin'izay fotoana izay le renim-pianakaviana mihitsy ny mampirisika anazy hoe inona indray zao no tokony atao amin'izao fotoana izao, mampianatra anazy hoe mila fihetsika zany a, tokony ho hainy reto zaza valoka hatramin'ny 12 taona reto, indrindra ny zanaka vavy, alala tsara hoe zao kay ny tokony atao a. Ary izy de mibaikobaiko a, izy indray lasa raha manao tantara ary izy, de ny andraikitra raisiny ao amin'le tantara kely ataony a, de izy ny reny, izy ny neny. De reny zany a tokony enotsika renim-pianakaviana, de manampy azy sahady tsika hoe ay mety kosa zany, ndry zany efa mama a, ndry zany efa neny a, mety kosa zany atao ndry zany, de ina koa no mbola tokony atao. Zany rehetrarehetra zany a, de tarafin'le ankizy avy any amin'ny reny daholo zany a, lay areny azy ndray andro any. Tsika renim-pianakaviana amin'izay tsy tokony anadiny foana hoe ho reny ty zanako ty ndray andro any. Ny raim-pianakaviana tsy tonga amin'izany mihitsy hoe ay ho reny ty zanako vavy ty ndray andro any, tsy tonga any amin'izany ny raim-pianakaviana, fa ny anazy hoe anao ino ty zanako vavy ty rehefa lehibe, dina reny miasa mba tiany io. Izy tena tsy mieritreritra mihitsy hoe ho renim-pianakaviana ho zanany vavy io. De samy hafa zany a le zavatra ampidiriny raim-pianakaviana ao amin'le zanany vavy sy ny ampidiriny renim-pianakaviana izay tompona andraikitra voalohany a ao amin'ny zanany vavy. Mety anontany ny mpiaino, mety anontany izy hoe dina re zany ny tokony atao, ny anay reto ny zanaka vavy efa lehibe daholo, zay mbola manana zanaka vavy latsaky ny enina taona na mbola ao anatin'ny 7 ka hatramin'ny 12 taona zany a, mbola mety mahazo tombony amin'izao hoe ay ampiana ho lasa reny sahady a lay zanaka vavy. Tsika tsy menatra ny laza foana hoe ny teny hoe firenena de avy amin'ny teny hoe foto-teny hoe reny. Ny firenena zany hoe
ao amin'ny baibolitsika amin'ny bokony esteritsika maheno an'izany foana hoe omeo vehivavy endry a andrenako firenena vanina zany hoe lay reny ho lasa anorina firenena vanina zany a de manomboka ao amin'ny ankohonana ny reny ny fihetsika le reny zany a de ino tarafany ankizy hoe zao zany no atao rehefa lasa renim-pianakaviana ka mety antany ny mpiaino hoe inona daholo zany ny toetra tokony ananana raha te anany janaka vavy mendrika ny vanina aloha iny de sarosarotra be fa andao ataontsika hoe anana zanaka vavy mendrika zany a satria reny zanaka vavy reny a no hitondra ny tokantrano any aoriana ho lasa renim-pianakaviana any aoriana andrian'ny adidy sy ny andraikitra rehetra amin'ny famelomana sy ny fampiainana ny zanany ao anatin'ny ankohonana mba ho lasa reny mendrika ihany koa ny toetra voalohany zany a sady amaly an'le etaetan'le raim-pianakaviana ny azo tetitsika de ny tokony voalohany zany de hoe mendritsika ny mendrika raha-pitondran-tena voalohany tsika no tarafin'ireo zazy ireo ka na inona ho tenentsika renim-pianakaviana mifanohitra amin'le zavatra teneninao ny toetranao de tsy ho voarain'le zaza fa tokony hoe lay toetra mendrika zany a ny tokony ho tarafin'le zaza raha ao anatin'ny ankonana misy reny ataontsika hoe be fiantrana loatra moa zany zay mandalo rehetra ka mangataka zavatra de meo kely ihany izy de ozy le zaza neninay a raha vao misy ola mangataka ao aminay de manome foana de iny zany a toetra mendrika tokony ho tafita any amin'ilay zaza na tsy miteny ianao hoe zao raika izy no atao rehefa misy mpangataka tonga atao trano na tsy miteny an'izany ary ianao fa lay fihetsika ho fotsiny zany lay toetra mendrika anananao a tonga de tafampita ho azy any amin'ilay zanaka vavy zany eo zany le hoe mendrikitsika raha-pitondran-tena de lay mendrika amin'izay zany no tian'ilay raim-pianakaviana ho tenenina teto hoe fitafiana marina mihitsy zany hoe ny fitafiana no hita voalohany ety ivelana mbola tsy miteny ianao de ny fitafinao motona indrina ho antsika renim-pianakaviana zay ny tonga de hitan'le zaza fa raha tsy manaraka an'izay tsika tsy de hoe motona tsara ny fitafintsika fa zay fomba hitafitsika eo a de iny ny tonga de arahan'le zaza neninay manao an'izao neninay manao an'izao neninay ohatran'izao re de reny a tonga de voaray na tsy mampianatra renao fa le fitafiana tonga de voaray de tamin'izay fotoan'izay moa tsy afaka de namaly loatra satria ozy le rangahy hoe rehefa manana zafikely ny renim-pianakaviana de tokony hitafilamba tsy voavaly tamin'izay fotoan'izay hoe tena ilaina tokoa ve le mitafilamba raha ohatra ka efa manana zafikely ny renim-pianakaviana mety marina ny hevitsy le rangahy hoe fa mba olon-dehibe anao zany de ao anatin'ny famotonanao ary rehefa manana zafikely a de mitafilamba de mieritreritra ny zava-misy ankehitriny amin'le hoe mitafilamba lay fiainatsika indraindray ohatrany tsy mamelana hitafilamba satria mandeha bus ianao a kisakisaka ao anaty olona ao de latsaka le lamba tsy hita hoe makaiza le lamba na mba teo motina renao zany a voatra manahirana ihany raha mivavaka kosa aloha de oza hoe mety le motina mitafilamba fanajana lehibe ihany koa le hoe vehivavy lehibe ianao fa manana zafikely a mety aminao le mitafilamba fa na amin'ny fiainana andavanandro kosa aloha de tena taloha ny vehivavy mitafilamba raha vao manomboka hoe nanambady tsy miandry zafikely zany fa vao manomboka hoe manambady a de efa mitafilamba zay ny hoe lalàna hoe nanambady ny tovovavy iny a mitafilamba fa amin'izao fotoan'izao a tena sarotra le tsy hoe de ny lafo be ny lamba tsy maninoniny fa anisan'ny fitafiana tsy maintsy fidiana fa lay fomba hitondrana anazy mihitsy ny tena hoe mety anahirana akoatran'le hoe mandeha fanasana ianao a na mandeha mivavaka any am-piangonana any kosa aloha de azo antoka hoe hipetraka tsara lay lamba fa raha ny fiainana andavanandro kosa
tena hoe tsy araka tsy ho vita ny ambona n'iny lamby iny any am'izay alehanao rehetrarehetra latsaka foana iny de sahirana ianao anatin'le izy fa nazanaty zany aza endrika famotonana zany hoe indrindra tsika malagasy ny tafilamba na zatra tsika zay anisany hoe kolotsaintsika vehivavy malagasy le mitafilamba de oza hoe raha verina matetika moa am'izao le hoe miverena andoharano de angamba mety koa le hoe hiverina andoharano koa ny vehivavy hitafilamba fa naizanaty zany manahirana kely io amin'ny fiainana misy ankehitriny voalohany zany toetra tokony ananana de zay hoe famotonana indrindra eo amin'ny resaka fitafiana fa iny ny tarafy ny zanatsika manarak'izay tsika renim-pianakaviana koa de tokony mba azo hifanankalozan-kevitra matetika rehefa zanatsika vavy no te hiresaka amintsika de tonga de any amin'ny lafy ratsiny nga manao ndraisana anazy raha ianao zao miteny amin'ny mamanao hoe zaro neny mba misy zavatra tiako resahana aminao be vokika lany te tonga de any amin'ny lafy ratsiny daholy no andraisantsika renim-pianakaviana tsika tsy mba mahita zavatra tsara lafiny tsara eo amin'ny zanatsika de ohatrany tsy te hiresaka aminy fa misy inona fa nanina tany ndray de eo zany tsika ihany koa raha teanana zanaka vavy matoky atsika de aleo tsika mba mahay fanakalo hevitra aminy zany izarany ao am-pony indrindraindrindra na de atao hoe zavatra tsy mety ny andeha ho tantarainy atsika zay no ananany reny zany de anjaratsika renim-pianakaviana ny mba tena hoe mametraka tsara amin'ny toerany nylay zanatsika vavy mananatra anazy amin'ny lalana tokony ho alehany manampy azy raha ohatra ka misy fanampiana tadiaviny amin'ny mahareny atsika zany tsika efa nandalo ny vanim-potoana ny ainany zanatsika vavy teo amin'ny fahatanorana de tsika ihany koa zany mba tokony hoe lay fifanankalozan-kevitra ny tena zava-dehibe indrindra ahafahatsika manomana ny fiainako avy ny zanatsika de eo koa matetika ny zanaka vavy mametraka fanontaniana sarosarobaliana ho anay renim-pianakaviana ihany hoe fahoany tsy mba nahita olo lafa fa tsy ho dady io anareo de de eo sarosarotra be ny amaly an'le izy indrindra rehefa hoe tsy mifanaraka amin'le fiainany ankizy le fiainan'ilay ray-pianakaviana de manometsiny anay renim-pianakaviana foana ny zanaka vavy fa na izanatsy zany anjaratsika renim-pianakaviana foana ny manitsy milaza ny hoe ny fanambadiana anjara eo tsy lazaiko hoe lahatra angamba fa ianao ihany manao ny anjaranao de ianao zany mahalala hoe tokony zao no lazaiko amin'ity zanako ty fifanankalozan-kevitra ny toetra mendrika ny fahaizana miaino an'le zanaka vavy ihany koa fanomezana anazy torohevitra de anisany zava-dehibe ihany koa zany zay tokony toetra ananatsika renim-pianakaviana sarosarotra ihany indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ny ankizy efa maharaka zavatra be loatra amin'izao efa voizina ny femme forte aiza koa no ametrahantsika an'izany any amin'ny zanatsika vavy hoe ianao mba tokony femme forte nefa ina moa ny tombotsoa inona ny lafy ratsiny amin'izany femme forte zany de tsika renim-pianakaviana zany tompona andraikitra fa zay ataotsika ihany zay lazaintsika aminy de zay no tandindony fiainako avy nylay zanatsika de averiko zany le toetra be dehibe ny mbola tokony toetra tokony anana zay ngama zay telo zay ngama aloha nisany zava-dehibe alohany andraisantsika ny SMS avy any am-piaino zay nafahan'ny mpiaino miantso atsika ihany koa de ireto le teboka telo hoe voalohany tsika aloha ny tokony mendrika ara-pitondran-tena ny fietsika indrindraindrindra ny fomba fiteny indrindraindrindra fiteny renim-pianakaviana sasany tonga de hain'le zanany tonga de hainy hoe zanaka ihany amin'ny fomba fiteny de fahalalana an'izay de zay le hoe mendrika ara-pitondran-tena zany tsika azo hifanankalozan-kevitra koa tsika renim-pianakaviana aza de mijery ny lafy ratsiny foana raha vao temba te hiresaka ny zanatsika vavy de zay zany anisany hoe teboka tokony ananatsika de mahay isika miaino ary vonina iaino an'ireo zanatsika vavy reo sarotra ny mitaiza zazavavy amin'izao satria
tsy mitovy amin'ny lalana nalehantsika ny lalana andehanan'ireo zanatsika vavy ireo amin'izao a fa miandry atsika izy mila manohana azy foana zany tsika amin'ny alalan'le hoe fifamatorany ny reny sy ny zanaka vavy. Zay zany no azo anazavana ty lohahevitra netitsika androany ty a. Dia ny tanjona moa araiky ny voalaza teo hoe mba hanana fomba fisainana ny fijeriny renim-pianakaviana manomboka izao zany dia mba renim-pianakaviana amelona tsara ny tandindona tsara ao amin'ny zanany vavy satria izy no tandindony fiainako avy n'ilay zanaka vavy. Dia averina hatrany ny laharana afaka andefasanareo ny someso ny 033 08 850 02. Raha iantso mivantana kosa ianareo dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Salama ianareo. Indreny dia miavaka kely mihitsy. Za olona tsy mety mahazo zaza dia mitaiza ny zanaka mivadika amin'olona dia hitako hoe mampifamatotra anay mianaka izany. Izy tsara be le fijoroana vavolombelona. Tsy zanany io fa zanaky ny vadiny, fa tena hoe nitaizainy ny beaziny mba ndray andro any amin'ity zanaky ny vadiny zay nitaizainy ity no ifamatotra izy mianaka dia tena hoe ho zanaka sy reny koa zany izy amin'izay fotoana izay. Tsara be le fijoroana vavolombelona fa tsy voatery hoe rehefa zanabady dia tena hoe tsy rarahiny zany hoe zavy eny andeha hitaizany zanany tsy mety zany. Tena reny zany tia manoratra ity, tena azo lazaina hoe renim-pianakaviana modely ihany koa izy. Salaminareo. Ny anahy zanako vavy 20 taona, teraka lahy kely izy. Ny olana dia sarotra atoro be izy mivady ampandrona le zaza dia tsy avelany asiana diloilo coco fa maim-bony. Zay atoroko azy dia tsisy mety amin'ny daholo. Zay zany le génération tsy mitovy tamin'ny andronay. Zay le hoe hosorandren'ny menaka tena nisy dikany tokoa le hoe ny zaza ampandrona dia hosorana diloilo coco mampatanjaka anazy iny. Fa ny ankizy amin'izao zany efa ao anatin'ny tsy haiko moderna be ngamba ny fiainany dia ohatrany hoe tsy hitako izay hoe mahamaimbo an'izany diloilo coco zany fa tena hoe tokony hazavain'le renim-pianakaviana hoe inona ny antony anosorana menaka ny zaza rehefa avy mandro, ary tsy menaka hoe menaka izay hitanao fa matetika dia io menaka diloilo coco io ihany no hita hoe na tsara ny zaza hatramin'izay. Ary izay koa ny nataony reniny anazy mba tonga matanjaka izy roa dia izay koa no nataony azy teo amin'ny fitaizany. Salaminareo. Reny 9-10 taona, inona ny toetry ny akanjo anaovana fa sahirana amin'ny safidy izay anaovana. Miarahaba tompoko. Miarahaba nareo. Zako ndraiky kosa tsy mba niteraka vavy. Fa zao no azoko lazaina hoe le zanako lahy tena hoe makarakara zany. Ary tena hoe manam-pitiavana koa ka zay ny tiako marina aminareo hoe tsy voatery hoe zanaka vavy ihany no anana fitiavana anao sa efa rehetra hitako mihitsy zany hoe hoay ay fa ohatra za koa niteraka lahy fa tsy voatery hoe zanaka vavy ihany akory. Misotranao ny fanamariana. Ny tiako hanampiana le fanazavana lavabe nataoko teo ngamba dia zao hoe ny ara-boajanahary ny zanaka lahy dia ao am-pon'ny reniny dia ny zanaka vavy ao am-pon'ny rainy, zany hoe mifikitra ara-boajanahary zany ireo. Fa ny tiantsika ho hazavaina tamin'ity zany tsy hoe le zanaka vavy no mahakarakara ny reniny fa le reny ny tokony hampita zavatra maromaro any amin'ny fiainany zanaka vavy, fa tsy le zaza no hampita zavatra na hikarakara ny reniny. Fa na zanatsy zany dia tena hoe ilaina no hoe zanaka lahy, ary ny zanaka lahy dia tena mahavita mihitsy satria zay ilay ara-boajanahary mifameno ny zanaka lahy sy ny reniny dia tena hoe mahakarakara anao tokoa izy na tsy niteraka vavy azy ianao. Fa ny tiantsika ho lazaina zany teto dia hoe ny reny ny tokony hampita
zavatra milamina tsara any amin'ny zanany vavy mba ho reny mendrika koa ny zanany vavy io ndray androany. Salama ianareo. Reny 4 taona, inona ny toetry ny akanjo tokony hanaovako fa sahirana misafidy akanjo, somary kelikely vatana ary fohy. Izy 4 taona dia mino aho efa mba le bebe ihany zany a. Io arakarak'izay nazatra anao aloha jerena hoe ianao ve le mipataloha sy le sa tsy le mipataloha, fa arakarak'izay ihany koa no isafidianana hoe raha izay taona anao 15 taona zay zany a, efa tokony ao anatin'le tena hoe tsy mendrika le talohan'izay, fa tena le hoe le apetrapetraka tsara amin'izay ny fietsika, ny fahamotonana. Za moa tsy mahay momba ny lamaody dia tsy afaka hiteny hoe zao zany mety aminao, ianao koa tsy hita maso a dia sarotra be le manory, fa lay fahamotonana fotsiny angamba no ilaina. Raha mety aminao le mitafy lamba dia tsy maninona, fa rehefa lahady tsika afaka manao zay le zipo lavalava ihany koa zany a, dia mety tsara amintsika zay. Rehefa tonga indray nefa ny fotoana hoe mba tsy maintsy anaovana pataloha dia aza atao le mifinjifinjy be, fa aleo mba mifanaraka n'le taonantsika 15 lay pataloha anaovana amin'izay fotoana izay. Salama tompoko, ny zavikeliko vavy dia tena tsy mahafoy andreniny izy, mahery minono be resaka kely, tena hoe zazany iriny masotoa daholo. Zay le sasany rina dia mifikitra be amin'ny reniny zany a, dia apitao misy zavatra efa azon'le reniny tsy avela hifikitra fotsiny ao, fa misy zavatra mba tokony apitain'le reniny tsikelikely ao amin'io zanany vavy izay tena hoe mifikitra amin'io, zany hoe efa mitaratra sahady zany le zanaka vavy mitaratra n'izay toetra ananan'le reniny dia mba ho lasa reny mendrika koa izy ndray androany. Dia ten'izao dia efa apitao arak'le voalaza teo hoe arakaraky ny tombony taonan'le zanaka vavy no hanomezana anazy torohevitra mifanaraka amin'ny taonany. Salama tompoko, za dia manambady, mariako taona fa efa niteraka tamina lehilahy hafa io vadiko io ary zazakely tamina lehilahy hafa io tsy dia tian'ilay reniny, ka mila torohevitra satria dia tsy dia tiany loatra ilay zaza, fa le anay roa indray no tiany satria lazainy fa tsy niriny ilay zaza. Misaotra tompoko, rainy manoratra. Le ray zany tsy tian'le zanany tamin'ny vadiny taloha, fa le amin'izao no metimety aminy. Dia tsy fidy zao aloha tsy fidy no an'le zaza ny tonga teto tany, ary tsy fidy no an'le zaza ihany koa no hoe hisaraka ny ray aman-dreny, fa raha ny fanirian'le zaza dia le ray miteraka sy ray miteraka no anabe azy eo anilany mandrakariva. Ka zay zany le hoe jereo fotsiny aloha hoe tsy fidy no an'le zaza ny tonga teto tany, fa tsika vady no namorona azy dia mba tokony omena fitiavana arak'izay tokony ilainy koa zany le zaza, manana zotiana koa zany le zaza, na nanambady faharoa aza le rangaha dia tena tokony hoe adidinao io, ranao no amin'io, fa tsy ran'le ramatoa vady faharoa. Zay tsisy fifamatonana mihitsy zany izy, fa le ray sy le zanany naterany tamin'olona hafa tany zany zay no mifamatotra aminy zany. Ka dia tokony hoe ny torohevitra azo atao zany hoe tsy tiany mihitsy le zaza, dia mahantra le zaza rehefa tsy tiana, fiainako avy zany zaza zany dia mampatahotra satria tandindona ratsy zany no iainany amin'izao fahazazany zao. Salama, izao mananjanaka vavy 12 taona, tsy nahazo nihetsika teo am-pandriana tamin'ny mitondra voka azy fa misy raha mandeha raha vao mihetsika. Inona no mety ho vokatra izay eo amin'io zaza io? Ka izy zao tsy niteny izy hoe 12 taona dia inona ny zavatra hafa hitany tsy hitovizany amin'le zaza rehetra vokatra ilay tsy fahasalaman'le reniny. Io zany resaka ara-medikaly ihany koa hoe inona nampandeha fonan'le ramatoa, iny aloha zany tsy hidirantsika sady tsy hay moa zany, fa ny antsika zany dia le hoe miezaka foana ianao zany tonga n'ilay zanakao 12 taona efa hoe ampianary izy ho lasa reny sahady, mikarakara ny ao tokantrano, tiky mba ndanakinjy miantsena, tiky mba fafao, tiky mba sasao, dia ampianarina foana zany le zaza angamba. Zay no hitako aloha, fa le hoe vokatra ilay izy tsy niezika teo am-pandriana, dokotera mahay mamaly an'izany. Salama tompoko, tsy ampy fitiavana ve kay azafady mahatonga an'ireny zaza variana be ireny? Tsy voatery
le zaza variana moa zany tsy fantatra hoe variana maninona fa tsy voatery le hoe tsy ampy fitiavana. Anisan'ny fihetsika aloha tsy fantako hoe zaza firy taona ny tian'le mpanoratra ho lazaina fa le zaza minomon-tanana aloha zany a eo amin'ny vanim-potoana tsy haiko 5-9 taona eo raha minomon-tanana ny zaza anankiray aloha dia efa endrika anankiray zany a tsy fampiana tsy nisitraka nono tsy fampiana fitiavana teo amin'ny reniny fa le hoe variana fotsiny a mety le reniny ray ny variana foana tamin'ny bevokan'le zaza dia noho izy le variana lava iny a dia tafampitany chien moteur tao amin'le zaza dia lasa variana koa le zaza fa ny tena hitako zao le zaza minomon-tanana reny dia efa hita mihitsy hoe misy tsy fampiana fitiavana tao aminy. Salama tompoko. Ny anany zanako efa taona sy tapany vavikely. Lasa mahazo toetra ratsy amin'ilay ankizy any am-pianarana izy. Manahirana ny laza hoe toetra ratsy ny ankizy any am-pianarana no azon'le zaza. Ngamba ny azontsika lazaina amin'le izy dia anontany hoe iza ny namandry rehefa mody izy dia manahoana iny namandry iny raha fantatra hoe tia le zaza mampianadratsy azy dia miaraka anarina lay zaza mampianadratsy sy lay zanakao fa aza menantsika koa tsy afaka nometsiny foana ny zanaky ny olona any am-pianarana tsy voatery hoe ny any ny tena ratsy toetra fa ny anao mety fa ny tena tsara rehefa fantatra hoe tia le mampianadratsy ny zanakao dia atsoa izy roa na izy mianadana izy roa lahy dia anaro ataovy mitovy ny fananarana anazy dia amin'izay misy zavatra voarainy tsy voatery hoe ho ratsy foana ny zanaky ny any am-pianarana. Salama tompoko. Zazavavy 12 taona 5e mitady anao sipa ohatry ny efa miditra mihitsy ary izy inona ny hevitra tokony omeko azy iresahako aminazy fa zasiny reny ny saraka dia aty amiko izy no mipetraka sady miaraka amin'ny dada sy mamako. Raha jerena zany dia dada sy mama ao dia ny reniny teraka an'le zaza raha ny fahalalako azy efa ny saraka tia ray mampianatra ny taiza azy ty zany hoe misy dadabe sy bebe ao zany dia misy dada ao zany dia zany rehetrarehetra zany misy fiatraikany eo amin'le zaza daholo lay reny tokony ampita zavatra aminy zany lay reniny teraka tokony ampita zavatra aminy tsy ao. Dia eo zany mety manahirana kely amin'ity ray mpianakaviany ity zany hoe ahoana zany inona tokony ataoko ahatonga ho reny satria tsika tany amin'ilay voalo fanazavana teo dia nilaza hoe tsy dia misy ara-boajanahary avy any amin'ny ray ho ampitainy amin'ilay zanany vavy satria le ray raha tsy malala hoe inona no andraikitry ny reny dia eto zany 12 taona le zaza hono dia efa manao sipa efa tafiditra mihitsy angamba ny fahalalako azy ozy le mpanoratra zany dia inona ny tokony ho resahana aminy ianao rainy aloha zany misokafa amin'io zanakao vavy io ny dikan'le hoe misokafa zany dia miresaha manokana aminy. Ny dadabe sy bebe mako tonga dia masika be reny satria tsy te hanany ratsy fa ianao ray malala tsara hoe le zanakao efa miarakaraka aman'olona angamba dia miresaha manontany azy tsara hoe fa izaky ny fahoana ohatr'izao fa tiandringa iny nareo nga miaraka aza masika koa ianao dadan'le zaza fa raha ny tena marina mako reny mpianakaviana ny tokony hiresaka an'izany aloha fa tsy mbola ianao ray mpianakaviana ka ny tokony ataonao aminy dia tena hoe ataovy izay ifandraisanareo mianaka am-po tsara zany tantarao anaky rehefa misy zavatra ohatr'izao dia tena hoe miseho ianao zany sady ray no reny zay le mahasarotra n'le fisarahany zay satria sady maka amin'ny toeran'ny reniny ianao zany no aka ny toerana maharay ianao. Raha veritsika kely aloha ny hoe ray dia tena zay mihitsy hoe ny anazy zany dia le adidy sy andraikitra nylay resaka fihetseham-po be loatra tsy dia misy any amin'ny lehilahy zany dia tsy tafapitan'le ray mpianakaviana any amin'ny zanany vavy zany zay tia ny olazainy fa ny reny dia taony manana n'izany ataontsika hoe tendresse moa zany ny filaza azy raha ny tena marina zay fitiavana manokana nanany reny zay
ny reny ihany no afaka izarany zany antsina hoe amour maternel. Ny ray tsy afaka ilaza hoe zao ny fitiavany reny no ampitaiko amin'ity zanako ity, fa de enao fotsiny misokafo aminy a, de matokisa azy a, de miresà foana aminy a, de amin'ny tany io zay zavatra olana mahazo azy, de aza masika be koa dadabe sy bebe, satria sahirana le zaza hoe ho any amin'ny dadabe sy bebe a, ho any amin'ny dada ny reniny tsy eo, de tsy te ilaza hoe tsy mahagaga raha misarangotra am'izay olona mampiseho fitiavana aminy le zaza raiky amby 20 taona. Salama tompoko. Ny lahy aloha lany zanako ary tsy manandray izy a, fa be azoko amin'ny fitezana aminy mahalela azy. Andao ahitsitsika kely le tsy manandray daholo matoa tonga eto ambonin'ny tany. Misy raina morona daholo reo zazy ireo, fa ny tianao lazaina angamba de hoe tsy miara-mipetraka aminareo a lay rain-janakao. Zay ngamba ny tokony misy, fa zaza tsy manandray zany tsy misy zany manandray daholo matoa ny forona le zaza, ka ozanao hoe be azonao mahala azy, satria lahy izy zany tsy maninony zany. Ka ianao reny koa matafita zavatra be dehibe any amin'ny zanakao lahy no le hoe ny zanaka lahy de ao am-pony reniny foana. Mifamatotra bebe koa zany a ny reny sy ny zanaka lahy. Eny be azo fa didinao zany eto indray zany ianao de sady ray no reny, de be azo arak'izay tokony ho izy zany ilay zaza. Ny mpiaino afaka miantso na de eto ary zay mianaka amin'ty resaka SMS be dehibe ty a, de afaka miantso ihany nareo raha misy fanamariana na misy fanontaniana azonareo apetraka. Miarahaba tompoko. Le zanako any 3 taona. Ny lalao izy omaly a. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko. Tompoko. Basta ka hijery anao fijoroana fahafolom-belona kely zany momba fitaizana le hoe mety zany ndao azy zanaka vavy sy ny reny tompoko. Tompoko. Ny lahy zao zany a, ny zanako vavy a efa 20 taona. De zay sisa zany fampitondraina hoe mifampiresaka foana. Na inona zany mitranga na inona fiainana indray manontolo zany de za mahafantatra anazy. Tena hoe sady namana no zanaka no rehetrarehetra, tena hoe mifanakaiky zany de tsy zavatra feny anazy zany na kely ary. Tena zavatra tony rehetrarehetra de hitako daholo sy haiko daholo. De lamina tena zany izay zany isy olona mifanakaiky tsara. De ho an'ny rehetrarehetra zany tsy tsaina hoe ohatr'izay zany koa. Tsara hitako mba mapety kokoa fitaizana le zanaka vavy sy ny eny ary fijoroa vavolombelona ilazana zany anamafisana an'le hoe ataovy namana koa ny zanakao vavy. Mila mahay mifanakalo hevitra zany a eo amin'ny zanaka vavy, tsy mifanafina zany ny tena marina. Le zanaka vavy tsy manafina amin'ny reniny zava-misy a, de zay zany no hitan'ty mpiantso ty hoe tombony lehibe a ho antsika miteraka vavy a raha mahay miresaka amin'ny zanatsika vavy. Miarahaba tompoko. Le zanako 3 taona. Ny lalao izy omaly de hoe nanambady hono izy de be voka, de nasy lamba atao anaty akanjony de tena gaga aho. Pitsika kely ny fanazavana ary eo amin'ny 7 taona ny zaza de io le antsoina hoe taona ny fakantahaka. Tena mora makatahaka be le zaza, ka vokatry ny fakatahaka io nataony hoe manisy lamba ao amikipony de be voka io, satria zay ny zavatra hitany eo amin'ny fiainany manodidina anazy a, de ao izy ao anatin'ny taona ny fakatahaka agimitateur ozy ny any amin'ny psychologie, de voarainy tsara. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Salama. Ko mahakasika an'le resaka nonon reny ty tompony saika mbo hiteny angatahako fanampiana kely. Eny to? Manako ny sarabady de rehefa nyteny izy hoe ody amin'ny ray aman-dreniny de nasiany le rafozany olana fa hoe petraka ao aminy aloha manabe zaza. De nefa zany le fiarahamonina zareo tao efa tsy de tsara loatra satria le zareo efa niaraka amina vehivavy hafa. Rehefa ohatra amin'izay zany
nefa lasa misy fandrikandrika be diabe le zavatra dia misy ny fanarahana tany amin'izy a dia hoe mikarakara n'le ankizy aloha zany mandra-pahasalama satria hoe lazaina fa tsy salama le zaza tamin'izay a dia tonga n'le 22 janvier a dia hoe miverina any amin'le zizy dia inona ny fanapahan-kevitra ao izy le zizy zany mantsy le zanako rehefa tonga le 22 dia niteniny zany izy tamin'izay hoe ody any mamanay zay telo mianaka an'izay morona fiainana vaovao mariana fakambana roa menada reo zaza reo ka mbola tsy tonga akory le 22 janvier io a dia efa namorona zavatra hafa indray le rafo zany lazaina fa maltraitance satria misy latsaka tambony fandriana ny anankiray tamin'le zaza tapahana tamin'izay zaza vodiny volana voatery tapahana nefa na le dokotera rehefa manazava hoe mbola tsy urgent io fa le hoe itiavany amin'le hoe le zaza le renin'le ankizy araka hipetraka amin'ny zareo ao zany dia voatery tsy maintsy miditra amin'izay zany le hoe tsy hoe tsy matafavoaka pipi le zaza kely dia voatery ny tapahana fenoenimbola n'ireo zaza reo a dia nitoriany zareo hoe maltraitance tamin'le zaza latsaka tambony fandriana dia migadra dia hafa nonoko zany zao le normal le zaza satria nalainy zareo any amin'zareo any le zaza roa kely kambana afaka hatramin'izao ary disadisy io tsy mety vita ka rehefa mandeha zany ny anina amin'izao a na ny any amin'ny tribonaly a dia rehefa niteny zany hoe normal le zaza raha ohatra ka tsy salama satria nalana nono tampoka dia tena miteny le raha fo zany fa tsy fidiran'ny resaka nono oziny fa zanabazara ozy izy tsy monono ozy zany veda mana mety tsy marary ozy tsy maninona fa tsy fidiran'ny resaka nono oziny zany ny teniny ka le resaka nono teo zany mba tiako hoe ifampiresahana hoe tsika ve gasy sa vazaha mariana fa vato-bazaha io olona io vazaha ny vato fa izy dia gasy izya sahirana mihitsy ny fanabeazana amin'izany a ny korotana dia hiatraika amin'ilay zaza daholo zany ny resaka hoe fampinonoana moa zany no tena tianao jerenao anatiny fa raha vao ny zaza tokoa ny tapaka nono tampoka dia iny le miteraka alahelo anaty ozy ny any amin'ny teny frantsay no ny manazava azy tsara hoe nostalgie du sein maternel ka raha voatratra an'izay le zaza dia hitantsika hoe sahirakirana izy fa na ny fiainako avy ny le vavy anankiray ara zao dia manahirana be ao anatin'izany korotana rehetrarehetra zany ny nampikorotana anazy moa tsy hidirantsika fa resaka nono ny resaka eto a dia tena hoe nisy fiatraikany taminy tokoa le fanapahana nono tampoka teo amin'le zaza satria tsy ampy zany le fitiavany tsika tsy andeha hijery hoe ny vazaha ohatra zao biberon ary ahoana amin'izany fa ity zaza efa nono tamin'ireny ny tapahana dia izay no mahasarotra azy zay Yeah. Bonjour ianareo. Ny zanako vavy tsy mety mivavaka fa tsy mino an'Andriamanitra hono izy fa science no inony fa hita maso. Ahoana ny tokony ataoko fa tsy resy lahatra mihitsy izy. Sady nalahelo zany tezitra ataoko ahoana ny fanabeazana azy. Sarotra ny mihitsy ny teknôlôjia ity tena sarotra misaotra anareo. Satria reniny io zany dia tsika moa miresaka zanaka vavy sy reny dia le reniny zany mba mitondra anazy mivavaka fa tsy mety mivavaka satria efa nianatra dia mahay momba ny siansa dia eo zany ny tena hoe sarotra be hoan'le reniny andeha hanazava hoe zao ny tokony atao satria ny azy le resaka siansa ny tena mibahatoerana anazy hoe tsy misy zany Andriamanitra zany eo zany aloha dia atao foana ny entisika mbavaka foana izy fa ndray andro any izy mbola ho tonga saina hoe ay tena misy Andriamanitra. Salaminareo, za mananjanaka vavy 7 taona nefa za mipetraka amin'olona fa izy any amin'ny mamanay dia tsy fantako ny manoro azy izay tokony ataony. Mamanao kosa manoro azy izay tokony ataony any
fa rehefa mba fankahitina reo mianaka dia mba miresah tsara koa hoe inona re zany manahoana ndry ao dia manahoana an'izao dia inona ny mampalahelo dia inona ny mahafinaritra rehefa ny ampianarana dia inona mba mila mifanakaiky kokoa zany nareo mianaka rehefa miona fa za mino fa ny bebeny no hipetrahany io bebeny io koa zany a mamanao io koa zany a matsiaro hoe renim-pianakaviana izy tsy maintsy manabeany io zanaka ao vavy io. Ie, salama tompoko. Niteraka tsy nanambady a dia ie, salama tompoko. Za zany manana zanaka 13 taona. Lahy kely dia ohatra lasa tia misarasarama be amina zany izy io a, na eo masin-dada na anabavy. Dia fomba hitazaiko anazy mihitsy tsy hitako toindray satria za makasy tanana anazy tsy tiako za mifetsika anao zany. Sa le izy ve efa voajanahary amin'ilay taonan'izao mihitsy dia lasa manahirana be izay mianaka tatrao mifanandray amin'ny teny. Izy miteny amiko tsy tiako mama zao dia te hiala amin'izay fihetsin'izay sa hoe ezahako hoe isarisary hoe taiko hoe anona ve za sa hoe ahoana fa sarotra be amiko no mitaizay dia izay nangatako fanampiana tena hita aloha voalohany hoe zazanirina ren'ilay zazaniriny ireny mahavita n'izany fihetsika rehetra tantarainao izany indrindra ny zanaka lasiny ireny arak'ilay voalazantsika mifamatotra raha-boajanahary koa ireo dia ahoana zany ny fomba analana an'izay fihetsika izay a eo amin'ilay zanakao lahy dia izay zany hoe aza bedesina aloha fa zavaho tsara hoe zao zany ny tokony ataonao ny tokony ataonao zany a manoloana an'ilay zanakao lahy tsy mitsapoko zany ianao fa vao mainka tonga dia tsy tia ny tanteraka amin'izay ianao fa esorina tsikelikely azavaina amin'ny tsikelikely ny tsy mampety an'ilay hoe ianao manao ohatran'izao mama tsy araka aminao foana naiza lehanao fa tsy maintsy andeha irery ianao ndray andro any dia zao ianao dia efa mianatra mandeha irery dia izay ngamba no atao mba tsy hampalahelo azy koa. Sotra tompoko. Ie, sotra anao koa. Ie, salama tompoko. Niteraka tsy nanambady a dia amin'izao alaino n'ilay zaza dia tsy omeko. Inona no tokony ataoko? Zava-misy zany. Tena zany ny zava-misy ny lehilahy matetika dia ohatr'izany foana ny fihetsiny a raha vao bevoka ianao zany a dia teraka ianao a indraindray raha n'izay hoe tsy zanany akory ara dia tsy ny rara iny teo am-piterahana fa rehefa hitan'ilay bebe ilay zaza dia hoe ho alainy amin'izay dia io moa zany tsy fantatritsika hoe misoratra very zareo sa teraka tsy nanambady izy dia mino afa tsy vita soratra izy a inona ny fomba efa natao a arakaraky ny fomba efa natao koa no ahitana an'izany le zaza ho alainy koa tsy fantatra nalàna vavy fa raha vavy io zaza io a dia aleo aloha eo amintsika eo amin'ny reny a mandra-pahalehibe alalany ananany safidy hoe ho any midada fa tsy terena fotsiny hoe lasa alaiko le zanako fa zanako eo izay zany mba mila amboarina ihany koa ny toetsainareo lehilahy. Eny ary dia mifarana eto ny ora iray ny arahantsika tato anatin'ny ampela miary a misaotra betsaka anao madame Margot dia misaotra ny Alivato amin'ny lafiny teknika misaotra ny lanty ihany koa amin'ny fampitana ny sary. Izy a dia misaotra ny mpiaino dia azadiny fa miverina ny fandarantsika amin'ny sabotsy amin'ny valo sasany alina dia makasitraka ny teknisiana makasitraka antsika rehetra nanjoy tsy tapaka amin'ity fandaran'ity misaotra anao ny asa. Ie, makasitraka tompoko. Ampela miary mahatsanginoary ny vehivavy mahefa. Ampela miary